match dia manomboka amin'ny 12 septambra ho avy izao. Ny fahazahoanan'io droit de diffusion io moa zany dia fatao anatin'ny fony Star Times satria izay ny anomeny tsara indrindra hatrany ho an'ny mpanjifany sy ho an'ireo izay mbola hanjifa azy. Ny zavatra vaovao angamba dia ny Star Times Go. Ny Star Times Go dia plateforme natsanganay ahafahana manao shopping en ligne sy télé shopping andeha amin'ny télé izy io maromaro dia andeha ihany koa ao anatin'ny plateforme ny Star Times. Ny entana ao amin'izao aloha zany amin'izao voalohany izao dia entana Star Times irery ihany fa rehefa manomboka mitombo ny gamme rehetrarehetra dia mety hisy produit hafa ankoatra ny entana Star Times ao anatiny. Dia tsotra kely ny fomba fampiasana Star Times Go, efa ho hita amin'ny télé zany ireo produit rehetrarehetra dia miantso fotsiny ny 020 22 275 dia izahay no andraikitra ny livraison dia amin'izay koa no manao ny paiement dia izahay manao installation rehefa manatitra ny entana. Ny match Liga zany dia andeha avokoa ny 380 match amin'ny fiteny frantsay manontolo izy io dia hisy chaîne anankiray tena ho atokana ho an'ny Liga fotsiny ihany. Dia raha ohatra ka misy match mifanindry satria tsy ny Liga rery no alefa ny Star Times fa misy ihany koa ny compétition hafa dia ampifandrindranay amin'ireo chaîne maromaro sport ny Star Times. Misy chaîne vaovao tamin'ny volana ambony teo DreamWorks version originale mihitsy avy any États-Unis dia mbola ho avy koa ny chaîne nampy an'izy io afaka andro vitsivitsy.